filira, fitsipika, literatiora, riba, fanabeazana, malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonana teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary, sy ny sisa, famelabelaran-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. Filira, iarana amin'ny tsilavina Juladiby ny aina. Amin'ny fanolorana no misy ny tenako tsilavina Juladiby ny aina amin'ity fandahana filira. Alatsinainy 13 Jolay 2020 ity ny namana avy amin'ny fobe momba ny teny ny akademia malagasy kosa dia eo namana fanjaraza miarabanao tonga anatin'ny fandarana. Miarabanao toaka izany koa ny tenako namana tsilavina mbola tafahoana seho matsara amin'ity andro alatsinainy ity tsika atao anatin'ny sihan'ny filira dia tahaka izany ihany koa ny anolorana ny arahaba ny namana maro karazany samy manana etsy amin'ny lafiny teknika, eo ihany koa ny namana harlanto mikirakira ny fandraisam-peo aman-tsary amin'izao fandarana izao dia ianareo mpanjohy tsy tapaka amin'ny fandarana moa dia tsy adinoina ny miarahaba anareo mbola tafahoana atao anatin'ity fandarana ity tsika na dia amin'ny alalan'ny feo ihany aza. Ya, ny fandarantsika dia mizara roa mazava tsara ka ny atsasakadiny voalohany andeha hitondrana famelabelaran-kevitra zany manodidina na lohahevitra iray. Andeha rehefa tonga kosa ny amin'ny 10 ora sy sasany eo na raisina miaraka ny SMS sy ny antso mivantana avy aminareo. Ampatsahivana kely fotsiny ny lahana ahafahanareo mandefa SMS dia nyzao dia ny 033 08 850 02 033 08 850 02. Ny lohahevitra ifampizarantsika ao amin'ity fandaharana ny ity zany andeha ny Rasavôlana. Ny sokajy literatiora mazava ho azy no isiharantsika dia Rasavôlana zay no horesahantsika eto. Tsara ny mamantatra hoe inona marina moa zany ity Rasavôlana ity iza ny olona manao azy satria matetika reny tsy maintsy mba misy tompony ihany iza ny tena mpiangaly azy ho fantatsika eo ohatrany ahoana ny karazana Rasavôlana zay misy ny endrika mety isehony eny amin'ny fiarahamonina eny indrindra ireo tena miangaly azy ary indrindra hoe inona ny tena anjara toerana zany Rasavôlana zany ao anatin'ny fiarahamonina. Ya, anao moa zao anao zao ohatra zay misy mankilisa anao ny fitenenana tany namana tsilavina zay dia ndiara ho andalantsika manaraka zay lohateny kely vitsivitsy natolotsy ny namana tsilavina zay tahaka ny karazan-dahabolana rehetra zay misy karazan-dahabolana malagasy foana moa no resahantsika eto dia isan'izay manana ny mampiavaka azy ny ity karazan-dahabolana atao hoe Rasavôlagna ity. Inona moa zany ny Rasavôlagna? Matetika zany ny io teny na voambolana io dia azo rasaina ihany izy ireny matetika dia ohatra zany tsika miteny hoe Rasavôlagna dia misy hoe rasa ao dia misy hoe vôlagna ao dia raha izany fanononantsika zany aloha dia fantatra fa ao anatin'ny fiteny iray amin'ny fiteny ao anatin'ny teny malagasy zany hoe Rasavôlagna izany dia raha fantarantsika moa zany rehefa avy hoe faritra aiza eto Madagasikara no tena miangaly an'ity karazan-dahabolana ity. Ny karazan-dahabolana Rasavôlagna zany dia raha arabaky teny dia ny hevitsy voambolana io dia hoe fizarana, io zany le hoe rasa, dia ny fizarana fitenenana Rasavôlagna satria ny fitenenana moa misy fomba itenenana azy be dia be amin'ny fiteny malagasy zany zao ao anatin'le fifaninanana zay karakarainy ny fobe momba ny teny. Raha miteny zany tsika dia misy miteny hoe mivôlagna, mizaka, mikoragna, mitarogna sy ny sisa.
fa ay tsisy an'izay ihany zay ao anatin'le fifaninanana tsy namme sopapa zany sopapa no misy ao anatin'le izy de resaka na korana zaraina amin'ny olona ho fampahafantarana zay tao na mbola vao atao zay zany no ity rasavôlagna ity de indraindray koa misy antony anao vanjara de manao rasavôlagna ihany koa de fanao koa amin'ny fanolorana zavatra de misy fotoana tsy hoe misy fotoana moa zany fa fanao ihany koa izy io rehefa misy vahiny tonga zany ao mihavana fianakaviana miditra anatina tokantrano anankiray de tsy maintsy misy io atao hoe rasavôlagna io ny rehefa asina tsirateny moa zany hoe rasavôlagna de fiteniny hoe mirasavôlagna de rehefa manatanteraka an'io zany izy de tena izay mihitsy ny fiteniny azy hoe mirasavôlagna zay mihitsy no itenenana an'le izy de atao izy io zany na akafaliana na ny havoriana na misy lanonana fanatanterahana fomba ohatr'izany zay moa le atao hoe tsabora zany any amin'ny tsabora de misy fotoana ihany koa mety hoe amin'ny olona omekaja omemboninahitra de misy ihany koa zay fanatanterahana ny rasavôlagna zay zany hoe misandrahaka amina lafy maro zany ny fanatanterahana nyity karazan-dahabolana atao hoe rasavôlagna ity de tahaka ny karazan-dahabolana rehetra araka ny efa nitenenina manatsilavina teo moa zany de hoe misy ny karazan-dahabolana natokana ho ana sokajin'olona zany hoe misy sokajin'olona hoe zao ihany no manao an'ity rasavôlagna ity amin'ny ankapobeny zany ny rasavôlagna de tsy maintsy lehilahy no manao an'ilay rasavôlagna tsy maintsy lehilahy fa matetika moa ataona rehefa tsisy lehilahy zany de tsy rasavôlagna afaka manao ihany fa zay aloha zany le izy ny lehilahy raha ohatra zany hoe misy rasavôlagna fanoloran-javatra de lehilahy no manolotra ny zavatra iny manao an'izay le rasavôlagna zay de ny mamaly azy koa zany lehilahy ihany koa no mamaly an'ilay rasavôlagna de mba hatomombana ny mba hafen'ny fehepesa rasavôlagna n'ilay rasavôlagna de tsy maintsy olona mahafehy azy ihany koa no manao azy tsy maintsy olona mahafehy azy no manao an'le rasavôlagna na lay miteny zany na lay mamaly satria ifamaliana ny rasavôlagna tsy hoe ny anankiray fotsiny no miteny de samy vita lasa kabary tsy valiana le izy fa izy ity rasavôlagna arak'izay nitenenina teo hoe fizarana fitenenana resaka na korana zaraina ifampizarana zany le izy kokoa zany le izy fa tsy hoe zaraina fotsiny de ny lehilahy zany no tena manao azy io de reny rasavôlagna reny tena olona manana talenta mihitsy amin'io le firasana vôlagna io le manatanteraka azy izy fotoana moa tsika namana-tsilavy na soritantsika ety am-piantohana zany mampiomana moa zany fa tsy hoe soritany mampiomana ety am-piantohana fa anao fisavasavana lalana fotsiny tsika zany ampahafantatra hoe inona ty rasavôlagna ty de ampahafantatra amin'ny ankapobentsika zany fa ho tohizantsika amin'ny alatsinainy heriny zao ity fampahafantarana ny atao hoe rasavôlagna ity de hiezaka anasa olona mahay mirasavôlagna mihitsy antsika de io zany dikan'izay le tena le tompony zany no saitsika azo antoka zany fa lehilahy no avy azo antoka fa lehilahy no avy eo de ao anatin'izay avy sany tonga de ampidirako hoe faritra aiza eto Madagasikara no miangaly an'ity karazan-dahabolana ity amin'ny ankapobeny de ny Betsimisaraka
sy ny eto Sihanaka no tena miangaliny ny Rasavôlagna. Fitentsika matetika eto moa zany le hoe raha mitentsika hoe ny Betsimisaraka sy ny Sihanaka no tena miangaliny Rasavôlagna de mety misy karazan-dahabolana manatahaka ny Rasavôlagna io. Fa tsy Betsimisaraka, tsy Sihanaka no miangala le izy de efa karazana lahabolana hafa an'izay zany zay. Tentsika nisy fotoana nitonja hoe inona moa ny atao hoe haiteny de tany anaty SMS tany hoe ny ateny haiteny aty aminay de antsoina hoe ampitsiteny. Ny ampitsiteny de ampitsiteny, ny haiteny de haiteny. Inona moa le fiteny mahazatra antsika hoe misy hoe voanjo de misy hoe talana boanjo voanjo, ny fotobonemba voanemba. De rehefa haiteny izy zany de haiteny, rehefa ampitsiteny izy zany de ampitsiteny. De mety misy karazana ohatra hoe tangahajy, fankahatra ohatra zany mitovitovy le lahabolana fa ilay tompony mihitsy no mamaritra hoe zao ny anaran'io de zay zany ny anaran'le izy. De zay zany izy amin'ny ankapobeny ny Sihanaka sy ny Betsimisaraka ny tena miangaly an'ity ampitsiteny ty. Zay azafady Rasavôlagna ity. Lasa voatonona teo le ampitsiteny de lasa zay ny voatonona azafady tompo. De manahoana ny endrika zany teotsika zany tazy am'le fampahalalana ankapobentsika de hoe misy karazana ihany koa ao anatin'ilay Rasavôlagna ty. De ny Rasavôlagna zany de misy ny hoe rehefa andeha zany hiala ao amin'le toerana, hiala ao amin'ny fianakaviana na ao amin'le fiarahamonina andeha ho any toeran-kafa de Rasavôlagna le olona andeha. De misy zany zay atao hoe Rasavôlagna handeha zay, na hoe tsy hoe andeha lavitra azy fa hoe ny vahiny izy na ny sezarany toto-saina tao ka lay angatadalana andeha de Rasavôlagna ihany koa le andeha. Zay andeha zany de Rasavôlagna, na andeha akaiky izy na andeha lavitra izy de Rasavôlagna izy. De amin'ny Rasavôlagna ny Rasavôlagna moa tsy maintsy misy sezany foana zay Rasavôlagna taony eo. De misy ny Rasavôlagna fanoloran-javatra. De matetika ny fanoloran-javatra ireny maro-panajana. De zay koa zany de atao hoe Rasavôlagna fanolorana koa no etsony an'izay fanolorana zavatra. De na any amin'ny akaratsiana koa aza de misy Rasavôlagna io mitovitovy am'le hoe mamangy manjo sy ny sisa reny. Fa ny azy hoe Rasavôlagna mihitsy Rasavôlan-dratsy zay no etsony an'izay. De misy moa ny tentsika zao teo hoe any amin'ny akasoavana de reny le ataony hoe Rasavôlagna antsabora. Ohatra hoe misy asoavan-jaza zany de misy na mandritra n'ilay fotoana anaovana le Rasavôlagna de misy ilay manolotra tsozano moa fiantsoana azy manolotra an'izeny de amin'ny alalana Rasavôlagna no anolorana an'izeny. De rehefa aveo koa raha isika ihany efa nitonontsika ihany le hoe asoavan-jaza teo iny de rehefa vita tomombana amin'ny atsakany sy andavany raha zany mety efa hirava am'izay zany rehefa aveo de Rasavôlagna ihany koa ho fisaorana ny le nanajika teo ny tompon-jara de misy sejiny an'iny zany reto lay nasaina. Rasavôlagna foana no atao amin'izany zavatra rehetra zany. De misy fiteny zay mihitsy moa ao anatin'ny rehefa amin'ny Rasavôlagna hoe voninahitry ny sakay ny sikany na ny laony. Fiteny daholo moa zany hoe malao sy ny masika mitovy ihany zany. Zay moa sakamalao sy sakamalao. Misy hoe voninahitry ny sakay ny laony, voninahitry ny sakarivo ny haniny, sakamalao io sakarivo de voninahitry ny toaka ny Rasavôlana. Rasavôlana tsy misy toaka zany de tsy Rasavôlana amin'ny Sihanaka sy ny Betsimisaraka. Tsy afa-misaraka amin'ny Rasavôlana zany ny toaka.
indrindra moa fa hoe amin'ny akafaliana sy ny sala am'zany. Amin'ny ankapobeny zany tsy afa-misaraka ny toaka sy ny tsy afa-misaraka amin'ny toaka ny rasavôlana. Mety hoe mpifankaty zany satria mpifankaty zany ny toaka sy ny rasavôlana. De zay zany izy amin'ny ankapobeny. Fa mety mba azontsika hazavaina ihany koa hoe manahoana moa zany ny fiseho an'izany rehetrarehetra zany. Ndao tohizantsika ny am'izay satria mbola mana 10 minitra eo isika fa sy haritra fotsiny resahako azony hoe voninahitry ny toaka ny rasavôlana. Mety fotoana ihany koa zany rahalahy mety tsy mifantoka tsara amina loha hevitra anankiray satria efa vetivety kely an'le sambatsambatra mety mateniteny foana. Fa eto moa efa nilazaintsika hoe olona mahafehy tsara azy no manao azy. Ny sonja ray loha sa moa tsy loha zay marara ny sampona kely tsy maintsy misy fa resatsika eo amin'le hoe fiseho antsika dia ao tsika mahita an'izay mety ho hitantsika ao ny valin'izay tenen'ny namana zay de ny eo amin'ny rasavôlana zany tentsika zany hoe olona efa havanana tsara am'le fiangaliana azy no manatanteraka azy na ny mpiteny na ny mpamaly de samy havanana amin'ny fiangaliana n'ilay rasavôlana zay olona zao. Any anatin'ny rasavôlana nefa tsy laozana atsika, tsy laozana zavatra mampiome de ndraindray tsy laozana sangisangy zazy tena ny anaty rasavôlana. De misy fotoana ihany koa misy fifanitsina ao anatin'ny rasavôlana. Ohatra zany hoe nisy nanao teny diso ny anankiray de ataontsika ohatra zany hoe tao anaty rasavôlana misy miteny hoe tsy anao andia nombo-jamba izahay ka sady anosy ny mipetraka sa manjy izay no anotony mitsangana. De le teny zany hoe tsy anao andihana omby-jamba izahay de ny dikany andihany nefa omby vitsivitsy na omby maromaro miarady. De rehefa anitsy an'izay lay mpamaly zany de tsy teny izy hoe diso le niteneninao teo fa dia nombo-jamba zany hoe mandeha le omby-jamba mandeha iny zany hoe rehefa mandeha le omby-jamba de zay mitsangana eo zany voatotony de zay mipetraka na manjy eo voahitsany. Fa raha hoe andihana omby-jamba de misy fomba fitenenana zay mana hoe biby tsy manan-doha tsy mandeha. Le tsy manan-doha tenenao anatin'le hoe biby tsy manan-doha misy pitazika foana ny andihana omby, andihana onjy, andihana kalajamba daholo zareo zany mety hivarina any akady. De mety tsisy ankiny le hoe andihana omby de jamba daholo tsy misy zany. De mety fombafomba ohatran'izany tenenako zany no anitsiny lay mpanitsy an'le izy. De rehefa avy izy misintona manao hoe ka ny fiheverako angamba ozy ngaty miantso an'le mpanany eto zany dianomby angamba no izy fa tsy dianomby. De eo zany de mahazo mamalina tsy mamaly iny hoe marina tokoa zany. Fa ny diso moa de diso ny marina de marina raha teo. De zava-tsotra zany miseho any anatiny tony an'ity karazan-dahabolana atao hoe rasavôlana ity. De araka ny efa tenenintsika natsidikitsika teny am-piandohana teo zany de raha misy olona iray ohatra zany andao ny tanàna fonenany mandritra ny andro maromaro na volana vitsivitsy na mandavataona mihitsy de mamorona fokon'olona izy. Ary manatrika eo koa ny manam-pahefana sy ny le manam-pahefana moa zany matetika tsy hoe polisy na zandary na inona fa io le araka le fiarahamonina mbola manome lanja ny atao hoe tangalamena, ny ray aman-jenin'ny tanàna zany io, ny ampanjaka sy ny sisa. Fa tsy hoe ny be ny tanàna ny sefo fokotany eny mety io sefo fokotany satria le tena akaiky kely hoe zany le vonjin'olona ifoto manko reny. De eo izy zany manatanteraka an'io lay rasavôlana io.
de milazalaza eo izy ny antony andehanany inona le zavatra ataony any rovina izy niverana mbola hiverana ve sa tsy hiverana tsony manafatsafatsy eo izy zany de araka le tenentsika teo moa tsy maintsy misy setsiny foana zany de setsiny zany matetika zany de mitsojano azy le arakaraka le olo zany satria mety misy hoe tangalamena olobe ny anakanjina sy ny sisa zany arakaraka le rafim-piarahamonina misy eo de ny fianakaviany ny havany zay sa moa zany de fa eoko ny hafa aza ve moa afarana sy momboninazy amaika fa ny havana sy ny fianakaviana de rehefa vita an'izay raha ohatra zany hoe mbola hiverana ka rehefa tafaverana soamatsara eo amin'ilay toerana ny alana zany hoe eo amin'le tanjazana izy zany de mamora ny fokon'olona sy ireo le manam-pahefana arazazana zany le manam-pahefana teneny koa de eo an'izay izy zany mampafatapatatra momba ny hoe taiza le toerana nalehany nanahoana ny zava-nisy tany zany hoe nitsanga zavatra samy hafa ny ainany tany de matetika moa zany mety misy ihany koa laliana de mangataka fanazavana hoe de ahoana moa zany le ohatran' zao afaka manome fanazavana fanampiny amboniny izay heveriny fa tokony ho tateriny izy de zay lafiny zavatra zay eo am'le famorina olo zay zany matetika any am'le fiarahamonina tena mbola atao hoe ambany ravina sana am'izany no manatanteraka an'izany fa efa le fiarahamonina tanan-dehibe izy zany de mety hoe le fianakaviana akaikikaiky manodidina sy le atao hoe tangalamena na manam-pahefana eo tanàna ihany no voziny sy asainy ilasalazany an'izay de ndraindray koa mety tsy voatery hamory olona fa mety mitety tokantrano izy zany hoe ny havana sy ny sisa anatanterana an'izay rasavôlagna izay efa nitentsika hoe inona ny anjara toerany anatin'ny fiarahamonina eny de efa nivoalaza teo misy hoe fanitsina mety misy zavatra hafa ihany koa hoe voizina ao anatin'izay rasavôlana zay amin'ny ankapobeny izy aloha zany de matoa mbola fa io rasavôlagna io tena mbola misy am'izao mihitsy io ary ampiasaina ary iainana mihitsy io de reny zany mbola azo ampidirina ao anatin'le atao hoe sotoavina ao anaty fiarahamonina satria matoa mbola tanterana matoa mbola atao matoa mbola ajaina sy fanajana de soly izy zany ary ekenina rehetrarehetra zay mahasotoavina fa hafahafa ihany mantsy matetika maino le sotoavina politika nefa miovaova vetivety ny menamena androany mety lasa maitsomaitso rapitso de inona moa sotoavina ao anatin'izay fa mbola voaja tanteraka mihitsy zany raha ampidira zay hoe lafiny sotoavina zay ao anatiny ny karazan-dahabolana atao hoe rasavôlagna de eo ihany koa zany ahitana taratra n'ilay fifandraisan'ny olona samy olona ao anatin'ny fiarahamonina anankiray izy satria ny rasavôlagna tsy zavatra hifanjombahany io fa tonga zany de fa fantatra hoe raha anatanteraka rasavôlagna tsika de fa fantatra hoe iza le miteny iza le rasavôlagna anao ny teny fitarihana zany de iza no amaly fa tsy fanjombahana io teny io de dikan'izay zany misy fifanajana mandeha ho azy zany ao anatin'ilay fiarahamonina voaja ny le fametrahana n'ilay satan'ny tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina fa tsy hoe olona efa ray aman-dreny efa olo-dehibe le rasavôlagna teto de zazakely mahitsenjery no amaly ny rasavôlagna iny fa mahitana taratra zay le fifanajana sy fanajana ny anjara toerany tsirairay sy ny satany tsirairay ao anatin'ilay fiarahamonina de dikan'izany le zany manana anjara toerana lehibe ao anatin'ny fifanabeazana fitonjana fifampitonjana ao anaty fiarahamonina ity karazan-dahabolana atao hoe rasavôlagna ity
Maheno an'ilay fomba anonana an'ilay lahabolantsika raha ny fomba anoratana azy Rasavôlagna. Rehefa maheno an'ilay teneninao indray somary ohatra ny atelinao kely izay ilay farateny Rasavôlagna ohatra ahoana zany ny fomba anoratana anazy mba hitovy ny fomba fanoratan'ny penitsika an'ilay hoe Rasavôlagna. Le izy moa zany soratana tsy asiana filirony dia ohatrany zao hoe Rasavôlagna fa ny tompo-teny anefa ny Betsimisaraka dia manonona an'le o ao anatin'le hoe tsika zao rehefa miteny dia hoe tsy miteny tsy mivolana dia tsy fantatra intsony hoe volana balika io sa le volana fanjavalaika io sa inona io fa ny Betsimisaraka zany manonona ao anatin'ny hoe volana mivolana io dia le enina farany ary amin'le faratenina zany iny lay an-danilany le dia na iny zany soratana enina tilde le ohatrany misy manonja kely zay eo ambony na iny soratana enina tréma misy tenjo roa eo ambony tenjo roa mifanjoy fa tsy mifanongo misy mifanjoy mantsy le teboka roa mifanongo dia misy le teboka roa mifanjoy zay zany endrika le zany teneniko zany fa sao dia zay misy mandika hoe naindika ny trémaika mifanjoy fa le endrika isehony tamaso zay le teneniko zay dia zay no fanonona ny tompo-teny azy zay no fanonona ny tompo-teny azy dia zay ny fanarahana hoe rehefa izy dia asiana satroka eo amin'ilay rehefa le an-danilany izy dia na misy manao tilde le ohatra manonja kely tsipika manonja kely eo ambonin'le n na misy fotoana misy manisy g eo alohan'le n dia na misy fotoana misy manisy an'izay le teboka roa mifanjoy zay eo ambonin'ilay n dia samy tononona enina an-tanilany daholo reo zavatra reo zay nen'le tena tompo-teny zay fa namana tsy lavina manko teo miteny hoe ohatra ny ateliko kely zay satria tsy fifiteniko andavanandro le manona izy na amin'ny teny frantsay zany misy eny hoe montagne enseignement dia somary saizana kely ianao manona azy satria tsy ao anatin'ilay fiteninao andavanandro le izy fa ny tena tompo-teny dia mandeha ho azy aminy io ary fantany hoe aiza ho aiza atao anatin'ny misy enina be dia be mifanaraka azy ao anatina voambolana anankiray dia efa misy fitsipika foana hoe ao ato amin'le enina atony no misy an'iny. Eny ary izay ny sasakadiny voalohany nitondrana ny famelabelaran-kevitra zany dia fotoana zao andefasantsika an'ireto feokira roa ireto anamarena fa azo atao ny mandray ny SMS avy aminareo sy ny antso mavantana. Sehatry ny fandraisana anjara antsoratra na SMS. Sehatry ny fandraisana anjara ampeo na antso mivantana. Ndreto ary ny SMS avy aminareo ao anatin'izay lohahevitra Rasavôlana izay ny 033 08 850 02 moa nandeha fasanareo an'izay tsara ihany koa nefa ny mampatsiahy fa azonareo atao sahady ny miditra mivantana amin'izao dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 rehefa tafiditra ao anatin'ny antso mivantana nareo andeha vononareo tanteraka ny radio mba tsy isian'ilay feo miverina na ihany koa elanelana resaktsika 020 22 443 90 na 020 22 442 09 hoy ianareo anatin'ny SMS ato milaza manao hoe ny Rasavôlana koa andeha atao amin'ny fotoana misy fahoriana ka amin'ny 12 ora alina izay isorana ny olona miara-ory sy nandao ny tokantranony no miresaka an'izay hoy ny namantsika ato. Misy antso
nandondony iny namatsika iny de lasa. Ay, marina io telen'io namanao amin'ny SMS io io zao ile endrika Rasavôlagna fisaorana izy io. Sady de izy io satria eo am'le mamantonalina io manko de mety misy ny olona mianao tompoko afaka miresaka ianao. Efa tafiditra ianao afaka miresaka tompoko. Manao misy kilaza. Salama tsika tompoko. Faly be ina amin'ny fandaharana Betsimisaraka mihitsy zao aty takila be masimeka ndao resao tena mazava be le tena izy misy le farazavana io tena feno fa zay misy hoe Rasavôlagna. Tompoko. De afiteny aminay tena tsara le prononciation. Tompoko saotra tompoko. Sakea hoe isaky ny fomba. Misy olona andeha de Rasavôlagna. Rehefa vao tonga izy zany fa fantanao ny asiny tongavany de rehefa tonga koa andeha izy de Rasavôlagna. Amin'ny fahafatesana de misy Rasavôlagna. Ary Rasavôlagna tsy maintsy misy fifamalina zany akao. De ohatran'izay zany de sotra betsaka fa tena feno. Na tsiatsiaran'le tanindrazana misy mahita olona maheno an'le fandaharana de ankasitanana re de iny anay foana le fandaharana. Lasa moa izy zany. Sasaka eritreretiko hoe mba ampatsahivy kely aminay oviana ianao no niatrika Rasavôlagna farany de raha afaka mamerina miantso moa manisy santiona. Ao anatin'le Rasavôlagna iko azo atao zay. Amaly an'ilay anamafy an'ilay te hoe atao amin'ny fahozina anaty fieretatory le amin'ny mamantonalina iny zany eo misy ny olona le fa andeha ody am'izay fa valaky ny torimaso ny adidy vita moa teo de misy anefa mbola hijanona de lay ao amin'ilay tompo pahozina zany tompoko. Nankano moka ny aripikeo vina zany maheno an'le Rasavôlagna farany. Izy zany fiainana andavanandro misy zany misy an'le antony hoe Rasavôlagna. Karazana hoe fifanajana zany izy io. Ohatra hoe amina ray aman-dreny zao fa vakansy de mety andeha le zanaka nanao vakansy de karazany sady Rasavôlagna zany le olona milazalaza le fomba andehanany ohatra hoe mamaly zany le ray aman-dreny manome eo karazana tsodrano sy fiarim-po anazy. De zao hitanao nahazo na ino moa zany na ino an'le Rasavôlagna farany izy zany amin'ny fiainana andavanandro zany misy foana izy. Fifanajana misy zany le izy fifamalina isanandro amin'ny fiainana andavanandro Betsimisaraka. Mazava be le izy. Mazava be. Saotra tompoko. Ohatran'izay zany izy misy filaviny. Tompoko. Ankasitrahana. Tena fomba Betsimisaraka avaratra be misy magnano anazy feneriva vatena iny makany akany iny. Satria Sihanaka aty miankaly tompoko. Mankasitraka tompoko. De eo amin'ilay Rasavôlagna atao amin'ny mamantonalina iny zany amin'ny 12 alina ihany zany mamantonalina zany fa tsy eo mandiso le voalasa teo volana maizina. De eo zany misy lay Rasavôlagna ataon'ny solotena ao amin'le manamanjo de misaotra misaorany avokoa zany ny olona rehetrarehetra amin'ny fanotsonana amin'ny fiarahamandoky ny alina moa zay le fiteny de na ho an'ireo zay efa tsy maintsy mandeha mamonjy fodiana na ho an'ireo zay mbola hijanona mifanotrana amin'ny fianakaviana manamanjo de Rasavôlagna no ataony amin'izay fotoana endrika fisaorana zay. Voninahitra omena ny tantely fa ny vomanga masiso aza mba mamoly namanata tsy mifanalavitra amin'ny ompitenena ve lay Rasavôlagna ho izy. Ny Rasavôlagna tsy ompitenena na tsy fomba mpitenena na tsy oabolana fa tena misy endrika lahateny mihitsy ao anatiny. Misy olona aza mampifangarony hoe ka ny Rasavôlagna ve zany ka tsy kabary ihany de averina foana le izy ny kabary de kabary ny Rasavôlagna de Rasavôlagna fa ao anatin'ilay Rasavôlagna zany rehefa manatrika ny Rasavôlagna io ianao de maheno ihany lay firafitra kabary hoe misy fanaovana azafady ao misy fialana tsiny ao misy fangatahan-dalana iteny ao misy ny arabo ao misy fanolorana ny asina sy ny voninahitra ao de midy sany amin'le tena votoatiny lay Rasavôlagna arakaraky ny endriny
eo. Misy ohabolana any a, misy fomba mpitenenana any a, misy aiteny any a, raha aiteny moa zany ohatra zany hoe ny Betsimisaraka ohatra zany de apitsiteny no etson'ny aiteny, misy apitsiteny any a, misy ohabolana any a, satria ny malagasy rehetra samy manana mampiasa ohabolana daholo a. De misy an'ireny zavatra hita any anaty kabary reny a, ao anatin'ny rasavôlagna, fa ny rasavôlagna nefa tsy kabary, ary ny kabary a tsy rasavôlagna. Fa rehefa mijoro zany le olona hoe i rasavôlagna de rasavôlagna io ataony io. Fa ny kabary zany a amin'ny olona fiarahamonina misy an'itony le rasavôlagna ty, de ny kabary aminy a de le fitaterana ohatra hoe misy manam-pahefana mijoro zao de le mantaty eny eo, de zany ny kabary zany. Misy ny tatitra tiany midina avy any amin'ny hoentina ty amin'ny fokon'olona ohatra zany a, kabary reny fa tsy rasavôlagna. Ino kabary? Le rasavôlagna avy azafady a fa mangina manjona fahafatesana tsy naharaka onle namantsika. Misy ny tanisa karazana rasavôlagna tsika teo a, de misy ny atao hoe rasavôlan-dratsy. De rasavôlan-dratsy zany a io le teneninao io hoe famangina manjona, fahafatesana, ka ny atao hoe manamanjona de misy maty eo aminy. Satria ny fototeniny hoe manjo zo. De le zo io a fahorina, de nefitsika matetika miteny hoe zoim-pahorina, de zoin-joy zany le olona satria zo de midika ho fahorina ihany koa le zo am'izay. Hoy ny namantsika ato hoe ny rasavôlana de fomba malagasy tena niainana rehefa andeha ny vahiny na avana nitsidika Sihanaka koa tena mampiasa azy io namantsika. Zay ny le fantenentsika teo hoe Sihanaka tsy Betsimisaraka no tena mampiasa an'io rasavôlagna io. Rehefa ao anatin'ny fiarahamonina Sihanaka zany no ataoko hoe faneraserako kokoa fiarahamonina Sihanaka, de ao ny tena hitanao foana io rasavôlagna io a, ary na ianao lay tsy tompon'ilay rasavôlagna aza rehefa tonga ao anatin'le fiarahamonina de tsy maintsy mirasavôlagna ianao. De misy fotoana ianao zany ao anatin'le fianakaviana ohatra hoe misy tapajaza, soavan-jaza zany tapajaza zany, fa tsy hoe zaza tapany. De voaingana teo zao na manatsilavo na namonjy asoavan-jaza na tapajaza itenenana azy any Sihanaka any a, de tsy teo lay ray aman-dreny a mamaly an'ilay rasavôlagna, de ny tena solasola aloha ihany a, de tsy maintsy hoe ianao zany no mamaly an'izay rasavôlagna zay mandray an'izay a. De natao moa le izy satria ny adidy tsy an'olon-dratsy ny fitenenana, de tsy teo ratsy ao anatin'le fiarahamonina ny tena hoe ino ty manjara kilomby ty na de sola aza tsisy volo mitana menaka itsony, de atao le izy satria ianao zany a mahita maheno an'le fanaon'ny olona, zay koa tombony anankiray ao anatin'le hoe milona na de fotoana fohy de fohy ao anaty fiarahamonina azy ianao a, de iainanao le fanaon'ny olona. Tsy voatery hoe manao ny ataon'ny olona ianao zany a, fa mijery a de miaino. De io tonga am'le lazainy anjay miadanarivo am'sikajy ny tatabe hoe zany rehetra zany a, de ny maso mijery a, ny sofina miaino fotsiny de manatanteraka avy hatrany. Zay le sekolon'ny taolo zay. Any zany ianao a, le sekolon'ny taolo ny tanterahanao any, fa tsy manangatany ianao hoe ampianaro azy any de ahoana ny am'izao, fa raha tsy hoe de tena andalina manokana momba ny rasavôlagna mihitsy ny atondianao ao anatin'ilay fiarahamonina. Ny fahafantarako sy ny fahenoko matetika ilay dikany hoe rasavôlana olana amina de ohatrany hoe milaza dia, satria raisiko ohatra ilay iray tsy de fantako loatra ny mirazo izy ato manao hoe de lasa ianao nandeha tsy ny rasavôlana, mety misy manafo manadalanao jerinao ambadika any, de zay no resahany eto ohatrany hoe rehefa andeha ianao nandeha tsy ny rasavôlagna, ka zay io ne zany manamarina an'izay hoe mandeha tsy mirasavôlagna zany a mitovy am'le tenentsika hoe lasa tsy manao veloma na manotezitra, zany hoe lasa manao
tsinitsinina n'ilay fianakaviana ianao a, manao tsinitsinina n'ilay fiarahamonina ianao a, raha mandeha tsy mizasa volana zany ao anatin'ny fiarahamonina Betsimisaraka Sihanaka, fa tsy maintsy mizasa volana ianao. Dia ianao io zany na manao tsilava na manapozy ianao, fa rehefa hivahiny any Sihanaka ianao a, rehefa hivahiny any amin'ny faritsy Betsimisaraka ianao a, dia tsy maintsy mba mahita zoriny kely amin'ny atao hoe Rasavôlagna ianao zany. Fa raha tsy zany hafahafa amin'ny olona zany, mitovy amin'le hoe asaina tsy mihinana e. Eto amintsika ianao ny asaina dia hoe manasa hinana dia mahazo toa e, dia samy vita. Fa raha any amin'ny faritra hafa izay mbola mampanjaka tanteraka ny atao hoe fifampitokisana, ka nasaina tsy nihinana zany ianao a, dia izay fahasapiahapa amin'ny sava ozy ny olona. Ie, zay zany zao isan'ny zava-misy ary tsy maintsy ianarana moa zany. Ay ho azy koa moa indraindray rehefa tena hoe maso mahita sy lay sofina maheno matetika eo zay. Teo misy fotoana satria ao anatin'ny teny malagasy eny ny fiteny Betsimisaraka ny fiteny Sihanaka. Dia rehefa miaino fotsiny ianao zany a, dia ianao le miainony eny zany tsy hoe liana fotsiny, fa misy fianarana mampianatena koa zany ianao a ao anatin'ilay izy. Namana tsy lavina ve mahay mamangy rehefa misy manjo dia mahay miteny hoe ianao zany tsy lavina no miteny eo, dia mahay ve? Ay tsara mihitsy fa nianatra ve? Tsy nianara. Zay le izy namana tsy lavina. Miaraka amin'ny ray aman-dreny mandeha amin'ireny fotoana ireny dia miezaka mitadidy mamantatra ohatra na firafitra an'le izy dia iny no eny nao miteny hoe miaraka amin'ny ray aman-dreny, fa zany zay saika hiteny hoe rehefa miaraka amin'ny mpaniaka ianao dia maimbolany. Ie, ny 033 08 850 02 no afanareo mandefa ny SMS 033 08 850 02. Ianareo maniry ny azo mivantana satria mahay mafantatra. Ary efa ny aina ity Rasavôlana ity dia ny 020 22 443 90 no atsoinareo, na ny 020 22 442 09. Hevitra iray momba n'io Rasavôlana io, ny hiran'ny artista Toandry Tianjama andeha ambanja, zay zany ny hira tano no le namanato nitarika sasany ihany koa. Ya miaraba tompoko, afaka miresaka tompoko. Lasa lavitra be ny namantsika any mbola tsy vorona Rasavôlana izy. Maro amin'ireo artista mpanakanto avy any Diego ihany koa le namanato manao an'izay kanto misy Rasavôlana izay. Matetika zay ny karazan-dahabolana zany enantsika ny radio dia afaka miresaka avy hatrany ianao fa lasa miverina ty feonay tsiny ao ary tompoko. Sa ihany eny izy miteny zany. Aleo ahena kely ny radio raha ohatra ka hiresaka aminay ianao io moa zany ho an'ny fandarina rehetrarehetra mihitsy nefa nyresantsika an'izay. Ya afaka miresaka tompoko. Manao tompoko. Salama tsara. Radio Don Bosco. Ya, ao anatin'ny fandahana FILIRA sika ilay Rasavôlana no resantsika. Uno azafady zay société amin'ny Tanariva. Ie, ny fandarana FILIRA no arahantsika izao dia loha hevitra Rasavôlana no niresahana dia mangataka izahay eo aminareo mpiaino mba izay atrano no ifantohany resakitsika. Teo zao nisy namana nisy mpandefa someso zany teo a. Ya, mihaino tompoko. Ya tapaka teo azafady. Mihaino tompoko. Zay société tapaka foana. Raisy namana marika madika eo izy. Le hoe ao anatina tononkira irain'ny mpira zany, tsy vitsy eny amin'ireo karazan-dahabolana zao no avadiky ny mpihira ho lasa hira la izy. Dia ohatra zao le hoe roso anao tsy nivolana iny, nandeha tsy roso anao nandeha tsy nivolana sy ny sisa zeny. Dia zay zany a. Mihaino tompoko. Afaka miresaka ianao efa tafiditra mivantana. Lasa lavitra ny namantsika toy izy atsika. Zay misy antso ndray mandeha miarabo. Afaka miresaka tompoko. Fandarina FILIRA mandray anao.
Ambany be na matsika. Ya ndao toy izy ya tany le hoe hira sanganasa. Akabetsahana karazan-dahabolana dia misy mamadika ho hira le izy fa ndraindray somary verikely ao le lafiny lahabolana ohatry hoe rasavôlagna ohatra zao atao tsaiko ohatra zao misy mpira zay atao hoe mika sy davisy manana hira zay izy manana endrika manakorona zay manana endrika rasavôlagna zao zany le hira zany na dia tsy tena rasavôlagna tsony aza le izy satria na rasavôlagna tsy iraina. Miaramba tompoko afaka miresaka ianao fandana filira mandray anao tompoko. Tsy tafiditra izy. Ny 020 22 443 90 no ahafahanareo miditra mivantana na ny 020 22 442 09 tao anatin'le manakorinareo. Zay zao karazana mety hoe ny vokatr'ilay fahaizana rasavôlagna dia mahafozana karazan-kira ohatran'izany na tena rasavôlagna mihitsy ny hoe ndao atao an-kira. Atao an-kira mihitsy ilay rasavôlagna satria ohatran'izany ohatra hoe misy hoe oritra betsileo ny isa betsileo sy ny sahala amin'izany dia hira lasa hira misy zava-maneno le tena hoe hira faheno andavanandro mihitsy fa ilay fototra le izany efa zohinao dia niainga tamin'ireny karazana lahabolana misy ireny ohatra zao izay teneniko izay le tenen'ny tianjama moa le tenen'ny olona teo hoe rosana tsy ny rasavôlagna iny miteny fotsiny izy zany hoe nisy tsy fahalalam-pomba nisy tsy fahaiza-miaina atao amin'le olona satria tsy nanao ny tokony atao ilay olona fa tsy ny rasavôlagna koa iny ireny fa le ohatra le teneniko teo le hoe mika sy davisy le manakorona reo dia zao reny zao dia manana endrika rasavôlagna satria raha tsy diso atao avy any am-pasatsinanana moa le zalahy reny mika sy davisy raha tsy diso ahako dia zavatra zay le zany hoe lay fanehoana an'ireny le karazana lahabolana ireny zany azo aseho amina endrika hafa ihany koa fa amin'izay izy satria ny rasavôlagna tsy atao an-kira tsinonako fa zay fa nataony zalahy an-kira le izy zany dia le fofopofony sisany ao sy le bikabikany fa tsy tena izy tsony io. Ora hoe ny akamaroan'ny faritra le namanato dia manao an'io rasavôlana io daholo fa amin'ny faritra hafa ngambany mety hoe hafa ny filazana zay le falazaintsika tany am-piantohana teo ohatra zao misy hoe efa miaona ny olona dia mifanantsafa dia ao anatin'ilay mifanantsafa dikany hoe manao ahoana manko mitoy an'iny dia manao ahoana ny fahasalamana dia tokony valy manao ahoana zany tsara na ratsy ny fahasalamana hoe salama na tsy salama fa tsy manahoana fa tsy manahoana ny valy manahoana ny zavatra ohatran' izany indraindray somary sampona kely dia misy koa mitony le fahenon'ny sofina zavatra tsy mitovy na hoe zay na henon'ny sofina azy dia lasa niova ho zay ilay izy misy hira mialatsiny tsy tadidiko mipira le hira misy hoe tsinjaka dombolo zay tsy tadidiko hoe isa mira zay tonton Mantsany tsinjaka dombolo dia asiny o ary amin'ny farany ery tsinjaka dombolo o hoe tsinjaka dombolo dia fahenon'ny sofina azy zany lasa tsinjaka dombolo dia lasa dombolo le izy nefa io zavatra io tena dombolo fa tsy dombolo dombolo zany volo zany lay bambo le bambo lehibe reny dia misy karazana dia zany mitovy amin'izany hoe marakely asapingy fa izy indray le dombole volo iny no adona amin'ny tany iny dia ngiadon'ilay fihetsika zany manaraka ny fidonan'ilay volo iny dia iny le atao hoe lasa hoe dombolo zany ny anaran'izay fihetsika zay mitovy amin'ny hoe marakely fa izy dombolo tsy hoe mitovy akory ny dombolo sy ny marakely fa le mampita fotsiny zany tiana zava dia lasa dombolo manjaka kehitriny le izy rehefa miteny zany dia hoe rehefa asy le dombolo nefa dombolo zavatra ohatran'izay matetika zany miaraba tompoko afaka miresaka tompoko FILIRA io efa ato anatiny ianao zao afaka miresaka tsara
Matsiaro tanàna marinan'le zavatra atia Fort-dauphin dia matsiaro maheno anazy. Dia taminao iainga avy any amin'ny toerana isy anao nakany Fort-dauphin zany ny atrika an'io ve? Satria azafady miteny hoe Fort-dauphin zany sambo misy anazy Betsimisaraka. Betsimisaraka izy tombolo. Betsimisaraka tavaratra sambo manao amin'ny na Sihanaka. Io aby. Ay fa nareo atao Tiara aminay any zany e. Ay mo atao teny hoe entopoko ka saika an-tany manko aho hoe satria anao miteny hoe Fort-dauphin tsy hoe ka ny an-tanosy koa moa zany miankaly Rasavôlagna. Ay moa zany mahany amin'ny faritsy ny an-tanosy ianao io zany fa matsiaro ny any an-tanàgna any hoe zay le Rasavôlagna. Dia mba amin'ny Rasavôlagna ao ianao zany dia anao ihany mamaly ny mampita izy amin'ny fianakaviana any amin'ny faritra sy ka zay le kolotsaina natao matotsika mampahafantatra n'itony karazan-zavatra itony atao anatin'ny fandarana FILIRA dia tsy hoe Betsimisaraka sy ny Sihanaka miangalan'io dia hoe tsy izy ny tompony io fa karazan-dahabolana malagasy reny. Fa ao anatin'le karazan-dahabolana malagasy misy hoe ty an'ny Sihanaka, ty an'ny Betsimisaraka, ty beko an'ny amin'ny faritra atsimo Anjefana ohatran'izay le izy fa amin'ny malagasy daholo zany. Ohatra zao hoe ny kabary zao tafiditra ao anatin'ilay vako ka tsy tamaso moa sa tsy tsapahitana na plaza azy izay sam-pirenena dia amin'ny anarany malagasy ny anaovany an'izay fa tsy hoe ny faritra anina tena miankaly kabary dia any zareo zany io fa amin'ny karazan-dahabolana malagasy azy no amaritana azy any amin'ny toerana tokony isiany zay. Ny fahalalako io lahabolana io na manato any dia hoe lasa tsy miteny dia ohatrany hoe tsy fahalalahana fomba zany ho miray any Ambohimakakely dia efa nazavaina moa zay le hoe misy fifampitaizana manana anjara toerana fitaizana fifampitaizana io ity karazan-dahabolana atao hoe Rasavôlagna ity. Rehefa mandeha tsy Rasavôlagna zany ianao dia efa tsy manjara fomba efa tsy manjara ny fiarahamonina dia io manomboka ao anaty ankony faritry ny fianakaviana ny tokantrano isinao mihitsiny. Efa manao an'izay hoe Rasavôlagna izay ianao dia mitatra io amin'le natsotsika teo hoe mamory fokon'olona mihitsy dia eo daholo hatramin'izao le ray aman-dreny aza-drasana moa fitenitsika azy matetika amin'izao fa reny le misy hoe tangalamena ny anakanjena sy ny sisa reny zany voriana daholo rehefa andeha ianao dia rehefa tonga ianao dia vorianao ihany koa. Fa misy fotoana aza mety hoe nandeha ianao dia tonga ianao mandeha ianao amin'ny Rasavôlagna tonga ianao amin'ny Rasavôlagna dia mandeha indray ianao amin'ny Rasavôlagna tsy maintsy zany ny fotoana iaonana sy ny fotoana isarana tsy maintsy eo foana le Rasavôlagna io dia zany efa ifampitezaina ao anatin'ny fiarahamonina zavatra zany dia dikan'izay zany anaty fiarahamonina Sihanaka sy ny fiarahamonina Betsimisaraka tsy misy zany hoe olon-dehibe tsy mahay Rasavôlagna zany mahayaby fa tokony hahainy io aby satria tsy hoe zay tsy mahay Rasavôlagna zay tsy handeha dia eo ihany ianao zany raha afaka baky ianao zany ka tsy mahay Rasavôlagna dia tsy lasa ianao mandeha makany amin'izay voaparitany hianatra any amin'ny université dia hoe fananinona nijanona teo amin'ny baka ka tsy mahay Rasavôlagna tsy fahaizana Rasavôlagna tsy afa mamita fianarana ahoana ilay hoe tsy miteny tsy mivolana io moa le resantsika teo tsy mivolana ny teny zay ny teny io mety miteny zay matoka le dia miteny fotsiny teo dia miteny foana tsy misy zavatra hevitra ampitaina tsisy inona fa any amin'le volana na amin'ny vôlagna io zany misy hafatra tsy maintsy misy hafatra mazava ampitainao amin'ny olombelona mitovy aminao io fa le miteny mety miteny fotsiny miteny foana io ny fitenenana tsy misy dikany miteny tsy misy dikany fa le mivôlagna io zany io tsy maintsy misy hafatra mazava foana ao anatin'io zany
raha ny fazahoko ny Rasavôlana zao amiko manokana le namana de kabary famaliana ohatra zao hoe mangatabady de manao kabary ndray aman-dreny mangataka nilay vady de mamaly anko zany ilay angatahana tsy kabary mihitsy ny Rasavôlana somary misy fotoana ianao rehefa le tena tompony io Rasavôlana io ny hitsikitsihana hoe kabary io de ampimoano ny kabarynao fa ny kabary de kabary ny Rasavôlana de Rasavôlana. Avec un resaka ianao. Bonjour. Oui, est-ce que je peux parler avec quelqu'un qui peut me donner FILIRA misy zany. Koa mety azo ivelana teny ianao ohatra zao te hoe ao anaty kabary misy ao anaty kabary ampanambadiana moa zany le teneny teo de ny faritra rehetra ny sapoko samy manana ny endrika amin'ny hoe kabary ampanambadiana io de ho an'ny Betsimisaraka zao misy am'izay hoe fangahoam-baiavy zay de ao anaty fangahoam-baiavy io misy an'le hoe dia fotaka misy ny misy ny zay zany hitanao ao anatin'io mitovy am'le hoe ohatra zany hoe kabary ampanambadiana ianao aty Ankibon'ny Merina de hoe misy alafady misy tapomaso ihany moa no alafady misy solom-body fotsy misy karazan-javatra ao zany de ohatra zay koa zany firafitsy ny fangahoam-baiavy amin'ny Betsimisaraka dia ao anatin'io le fangahoam-baiavy ny Betsimisaraka io zay le teneniko hoe dia fotaka sy ny sisa misy Rasavôlagna ao anatin'io ohatra zany le hoe an'olontsy toaka de Rasavôlagna le mpamoaka an'olontsy toaka ho anjeto le mpangataka zeto de ao anatin'io zany ao anatin'le fanolorana toaka iny miaraka amin'iny ao any Rasavôlagna fisaorana sy ny sisa miany tompoko afaka miresaka vonona kely ny radio de telefônina fotsiny eny tompoko toy izo ary ya miainanao zahay atanata fandahana FILIRA afaka miresaka tompoko lasa lavitra be ny namatsika ho anareo miditra amin'ny fandaharana na FILIRA io na anaty maso ivo io na ampelamia na mbahovana na anatin'ny evana anaty somy ampita dia vonona tanteraka foana ny radio zany tsy isian'ilay feo le manako kely mivena makaty aminay iny roa minitra eo sisa ny ananatsika de angamba ny antso angamba ny tapitra treo aloha fa ny SMS no amaranantsika anazy hoe de toy kely fotsiny namana silabo na le hoe Rasavôlagna ao anatin'le fangahoam-baiavy teo iny misy zay le hoe Rasavôlagna fanolorana toaka zay de misy lay Rasavôlagna handeha ao anatin'ilay ihany zany hoe raha ampifanatsihana amin'ny atao hoe kabary ampanambadiana zany lay fangahoam-baiavy ty de ao anatin'ilay ao anatin'ilay fangahoam-baiavy mihitsy no misy Rasavôlagna zany hoe tsy kabary izy zany fa singa mandrafitra an'ilay ty atao hoe fomba fangataham-bady amin'ny Betsimisaraka ty zay le fangahoam-baiavy zay no resahana fa aty amin'ny kabary mety misy rafitra kabary mitovitovy amin'ny rafitra rehefa manao an'ilay Rasavôlagna fa averana foana zany hoe ny kabary de kabary ny Rasavôlagna de Rasavôlagna samy hafa tsy zavatra tsy anankiray reo zany samy manana ny antsy ho azy izy voaray ny fangatahany Flavien zay nalefany teo fa de zao amin'ny heriny toy zao isy olona ho avy eto tena manao Rasavôlana le olona de hoeninareo am'izay zany santinany am'izay fotoana izay de ankasitrana namana fanjara zany vahinta tanatin'ny fandaharana misaotra ny marika rasamana tao amin'ny lafiny teknika toraka zany anko namana Arlanto tasy amin'ny fandrandrana ny sary sy ny feo zay ho hitanareo any anatin'ny YouTube sy ny tranokalan'ny radio Don Bosco rdp.mg de izahay mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko mandrapitafa tompoko FILIRA fitsipika literatiora riba fanabeazana malagasy ranoray
filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonan'ny teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary sy ny sisa, famelabelaran-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka 11 ora. filira, iarana amin'ny tsy lavina Julia Dibiny aina.